Ivadika eo amin'ny taranja basketball sika satria dia isan'ny nanakoako ihany koa teto Antananarivo na rehetra herinandro ity ny fedinany amboaran'ny Filoha eo amin'izay taranja basketball zay sokajy lahy sy vavy. Ho an'ny sokajy zazavavy ary dia ny amboaran'ny sy ny SBBC no tafita hiatrika ny famaranana voaositra ho tompon-daka ny batany amboara ny amboaran'ny avy eto Analamanga rehefa nandresy ny SBBC tamin'ny isa 20 Ny kiatona androany tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena mamasina ny fedinany amboaran'ny Filoha eo amin'ny taranja basketball sokajy lahy sy sokajy vavy. Teo amin'ny sokajy zazavavy ary niatrika ny famaranana ny amboaran'ny sy ny SBBC. Nazava teto ny fivoahan'ny amboaran'ny mpandresy nanoloana ny SBBC tamin'ny isa 20 Maneho ny heviny mahakasika iny lalao famaranana iny sy Norombahan'ny amboaran'ny azy ny lehiben'ny faritra Analamanga Ndrantorakotonanoary izay isan'ny mpitarika ny ekipan'ny amboaran'ny eo amin'izay taranja basketball izay. Nahazo ny larana fahatelo kosa teo amin'ny sokajy zazavavy dia ny zareo avy eo amin'ny fandrefiala rehefa nandresy ny tamifa ary teo amin'ny lehilahy dia ny ASCB Boeno nandranoka ny larana fahatelo rehefa nandresy ny Kosfa Analamanga. Ao anatin'ny famaranana ho an'ny lehilahy kosa dia ny GNBC ny Vakinakaratra sy ny Asikitony Tomasina no miatrika ny lalao famarana. Amin'izao ora iresahantsika izao dia mbola tsy tapitra ny lalao an'izany sokajy lehilahy izany fa dia omenantsika amin'ny fotoana manaraka ny vokatra teo amin'izay lehilahy izay.